amin'ny fifaliana lehibe no iarabanantsika mianakavy ary hotaina manokana indray tsika rehetra izay manaraka hatrany ty fandarana ty na inona ny fomba afahano manaraka izao fandarana zao na radio na télévision na amin'ny alalan'ny ordinateur na amin'ny alalan'ny Facebook amin'ny alalan'ny téléphone zany dia aoka ny fahasoavan'Andriamanitra epita amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana izay ifandraisantsika amin'izao fotoana zao ho tonga tanatin'ny tokantranonao ato ho an'ny vady aman-janakao ho an'ny asa fivelomanao amin'ny ara-bolanao dia isy fahasoavana manokana fitahin'Andriamanitra izay tsofina rananao amin'izao fotoana zao. Miarabanao pasteur. Miaraba ny pasteur Andriany Alvarez tafaradalana indray eto amin'ity onjam-peo sy fahitalavitra ity. Amin'ity andro an'ity moa zany dia mamitanytsika mitoko fa 20 sy mitoko fa 20 izay mitovitovy ihany zavatra lazain'ireo toko anankiroa ireo fandraisantsika lavabe teto omaly ary ny kosa dia hiditra amin'ny toko fa 30tsika izany. Hoanao moa zany raha toko ao anatin'ny tsy fahasalamana io ambony fandriana eo na manana zanaka somary mafanafana dia mirary fanasitranana manao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hositran'ny tompony zany aretin' zany amin'ny anaran'i Jesosy ho afahan'Andriamanitra aingana izany. Ary ho anao matsiaro ohatrany misento ohatrany hoe misy zatra manindro ao anatin'ny fonao dia misentosento ianao nandritrin'iny fotoana lavalava iny dia ty tenin'Andriamanitra androany ty anasitrana izay fisentonao zay ary tadidio fa na be dehibe ara ny olona mety hoe nanilikiliky anao sy nanao tsinotsinonanao dia mbola misy ilay miteny aminao foana hoe fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao izany. Eny ary pasteur ivavaka tsika amin'izao fotoana zao ary tiako manamarika pasteur fa naiza misy an'ity olo ty pasteur izay mandray an'ity fantarana ity dia fantatr'Andriamanitra ny adresa ny trano misy anazy ary amangy azy manokana eny amin'ny toerana misy anazy io Andriamanitra ivavaka tsika amin'izao fotoana zao ary raha io izay tsy takatry ny saina ianao mihoatra lavitra ny fahalalana maha-olombelona ny fahalehibeazanao mihoatra ny fahatakarana tsy voafetra tsy mety lany fa dia loha rano ny boboky hatrany Andriamanitra velona Jesosy Kristy tompo. Androany tompo dia sotranao zay noho ny amin'ny fahasoavanao izay tsy tamin'ny herinay na tanjaka mbola afanay mbola velonay na mianatra ny teninao mandray ireo fitahina maro isan-karazany fa fahasoavanao rery ihany fahasoavan'Andriamanitra ny natoza ho anay tsy avy amin'ny asa tsy avy amin'ny ezaka nataonay fa fahasoavanao rery ihany. Androany raha hianatra ny teninao zay dia aoka zany fahasoavanao zany fahasoavana zay narotsaka ao manana ambiampy fahasoavana mihoatra lavitra aoka ny fahasoavanao irotsaka amin'ny mpanomponao tsirairay avy dia amifanainao masina ihany koa ampiteny anay anokatra ny sainay ho takatray ho azonao tsara ny zavatra tianao ambara. Misaotra Jesosy eo. Amen. Numéro toko fa 720 sy numéro toko fa 30 no vakitsika pasteur. Numéro toko fa 720 andininy fa 730 dia numéro toko fa 30 mitohy avatrany andininy voalohany ka hatramin'ny farany. Dao atsika numéro toko fa 730 andininy fa 730 ireo no aterinareo ho an'i Jehova amin'ny fotoam-pivavahanareo afa-tsy ny fanatim-panalamboadinareo sy ny fanaty sitraponareo izay aterinareo fanatitra dorana sy fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ary fanatim-pihavanana. Dia nolazain'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely zany ary ankizy rehetra efa nandediny Jehova azy. Toko fa 30 andininy faharoa ny lohateny dia zao ny lohateny manao hoe lalàna ny amin'ny hahatanterahana ny voady sy ny hanafoanana azy. Diny faharoa ary Mosesy niteny tamin'ireo lohan'ny fiangonan'ny firenena zanak'Israely ka nanao hoe izao ny teny izay nandidiny Jehova raha misy lehilahy mivoady amin'i Jehova na mianina hameny fanahiny hifady dia tsy hitsoateny izy arak'izay rehetra nalaoko ny vavany no hataony. Ary raha misy vehivavy mivoady amin'i Jehova ka mamey tena hifady raha mbola zazany tranondrainy izy ka renindray ny voadiny sy ny namezany fanahiny hifady nefa tsy niteny azy ny rainy dia tsy afaka ny voadiny sy izay famezana na inona namezany fanahiny. Fa raha nandrara azy rainy tamin'ny andro nandrenezany dia afaka ny voadiny na izay famezana namezany fanahiny ary Jehova hamelany heliny satria nandrara azy rainy. Ary raha manambady izy ka misy voady efa nataony na misy niteniteny foana nataon'ny molony izay namezany fanahiny hifady ka nandre zany lahy nefa tsy niteny azy tamin'ny andro nandrenesany dia tsy afaka ny voadiny sy izay famezana namezany fanahiny. Fa raha nandrara azy ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany
dia foana ny vadiny zay ny voadiny zay teniteny foana nalokony vavany ka namezan'ny fanana izy ary Jehova hamela ny elony 10 fa ny amin'ny voadiny vehivavy maty vady nefa nisaorana kosa dia tsy afaka izy rehetra namezany ny fanahany ary raha misy vehivavy ny voady tao an-tranony vadiny ka ny anina nameny fanahany ny fady ka nandre ny vadiny nefa tsy niteny azy nanarara azy dia tsy afaka ny voadiny na famezana na inona zay namezany fanahany fa raha nafony zany kosa ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany dia afaka izay rehetra nalokony vavany voadiny na ny famezana ny fanahany ny vadiny no nahafony zany ary Jehova mila ny elony ny voady rehetra sy ny fianenana rehetra amezana ny teny ampahoriny tenany dia ny lahy ihany no tsy afaka azy na afaka azy fa raha tsy niteny azy akory tamin'ny andavanandro ny lahy dia tsy afaka ny voadiny na zay famezana namezany tenany izy dia tsy afaka izany izy satria tsy niteny tamin'ny andro nandrenesany fa raha manao zay afono zany izy aorian'ny nandrenesana azy dia hitondra ny eloko ny vavy izy ireo no lalàna zay nandidiny Jehova ny Mosesy ny amin'ny lehilahy sy ny vadiny ary ny amin'ny ray aman-dreny ary ny amin'ny rainy sy ny zanany vavy raha mbola zaza ao an-tranony rainy izy pasteur ya ovitintsika kely aloha zany lay toko fahabala ambiroapolo sy toko fahasivy ambiroapolo ozy izy lay ndeny sivy ambitelopolo teo hoe ireo no aterinareo ho an'i Jehova amin'ny fotoam-pivavahanareo afa-tsy ny fanaty mpanalamboadinareo sy ny fanaty sitraponareo zay aterinareo fanaty zaodorana sy fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ary ny fanatim-pihavanana dia nolazain'ny Mosesy tamin'ny zanak'Israely zany arak'izay rehetra efa nandidian'i Jehova azy efa nazavaina teto-maly moa zany pasteur hoe lay fanatitra zany dia tahaka an'izao voalohany dia Jesosy Kristy no sary aseho an'ireo karazana fanatitra be dehibe sy ireo karazana fisoronana maro samihafa tao hatramin'ny andron'ny Exodosy Levitikosy dia bokin'ny Nomeri ity ren'ilay hoe fanatitra isan'andro fanatitra isaky ny sabata fanatitra isaky ny voalom-bolana isaka ny pasika na ny isaky ny pentecosta na ny andro fanavotana dia maneho an Jesosy Kristy tompo reny rehetrarehetra reny dia ozy ilay bokin'ny Hébreo nivakitsika teto-maly manao hoe Jesosy Kristy tompo kosa rehefa tonga izy dia namaky tao amin'ilay taberna kely zay tsara lavitra tsy natao tanana io findre mandeha izy namaky teo ary dia nahazo fanavotana mandrakizay tamin'ny alalan'ny rahan Jesosy Kristy tompo zay nalatsaka sy natolony mba ho famonjenantsika io rahan Jesosy io ihany no mampiova fon'ny olona zany pasteur raha misy dahalo zany te hiova fo dia tsy miova fo fotsiny zao izy hoe tsy lasa nangalatra dia hoe niova fo tsy niova fo izy fa najanony fotsiny lasany fa ny fiovam-po dia amin'ny alalan'ny rahan Jesosy Kristy tompo raha misy olona anankiray voafatotry ny paraky ianao voafatotry ny sigara ny dokotera efa miteny manao aza mifoka sigara tsony ianao fa efa mikiky ny cancer ao amin'ny avokavoka na hoe aza misotro toka tsony ianao fa efa nodiny indray mandeha ianao fa mbola te hisotro ihany dia za manasanao efa nanolotra ny tenany ho anao Jesosy tamin'ny alalan'izay raha zay latsaka izay ary ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao ny vidiny alohanao dia tsy amin'ny alalany hoe vidiko ny famonjena fa ny zavatra ilain'Andriamanitra dia isika manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra ozy izy ny baiboly manao hoe mangataka aminareo rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra zany hoe lay fanoloran-tenantsika zany re olona no tena zavatra ilain'Andriamanitra zany raha toa ianao kefa tonga any am-piangonana dia be dehibe mantsy ny olona tonga ao am-piangonana fa tsy tena mbola tonga ao am' Jesosy ka rehefa tonga ao am-piangonana ianao dia araroty ny fandehananao ao am-piangonana mba hatongavanao am' Jesosy Kristy fa aza miaino ainy fotsiny rehefa tonga any am-piangonana fa aleteo ao am-ponao ianao misofinao dia aleteo am-ponao ny tenin'Andriamanitra dia mangata famelan-keloka ka mibeba amin'ireo fahotana rehetrarehetra zay vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra zay moa lefa nazavaiko teto-maly ozy hoe ny fanoloran-tena dia mizara maromaro manolo tena ho an' Jesosy ianao dia mibebaka miala fahotanao ary manasa n'ilay rahan Jesosy Kristy tompo hikorinany anatin'ny sainao io ozy le bokin'ny Hébreo manadio hatrany amin'ny fieritreretana lalina rehetra any ny rahan'i Kristy dia ny fanoloran-tena manaraka dia miroso ao anatin'ny dinga ny batisa ny fibebahana sy ny finoana an' Jesosy fanoloran-tena manaraka dia ianao miara-miasa amin'Andriamanitra ohatra mitory filazantsara
mandray asa fanompony ianao anatin'ny fiangonana, miara-miasa amin'Andriamanitra ianao amin'ny fanananao, amin'ny volanao, miara-miasa amin'Andriamanitra ianao amin'ny fahaizanao sy ny talentanao entinao hanompoana an'Andriamanitra. Zany mariky ny fanolorantena daholo pasteur Alvarez. Fa ny ondray moa tsy dikan'le fanolorantena tsy hoe anao pasteur daholo na anao masera sy mompera daholo, fa miankina amin'ny antson'Andriamanitra indray ho an'ny tsiraray avy zay fanolorantena amin'ny asan'Andriamanitra matianina izay zany pasteur Alvarez. Ka zay ny sary aseho an'ilay nomery 20 sy 20 miresaka fanatitra be dehibe io dia tsy izy akory fa Jesosy Kristy tompo no nanolotra ny tenany ho antsika tsiraray avy, ary tsika ihany koa dia manolo tena ho an'Andriamanitra. Efa ntsiliko teto izy aho hoe tsisy lalana afahana amin'ny ozona raha ohatra ianao mahita amin'ny filazana amin'ny gazety na amin'ny fahitalavitra na mety message amin'ny telefônina hoe ary manala ozona na ary manala ny mosavy na ary manala ny vorika sy ny maro isan-karazany na ary manala ny zaona izao dia za zany miteny anao ny avy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo ao amin'io rahan'i Jesosy Kristy io, ary ao ihany no lalana fanapahana ny ozona io pasteur Alvarez andriany ainy ao amin'ny alalan'io rahan'i Kristy ihany. Raha ohatra ka misy olona taizanaretina tahaka ny hoe diabetika le olona ohatra, na misy an'ireny epilepsie reny eo anivon'ny fianakaviana, na taranaky ny olona misarabady foana, na taranaky ny olona ohatra ny hoe tsy maintsy misy maty atenatenany foana ny fiainan'ilay fianakaviana. Fahafatesana tsy maintsy misy, fa misy fahafatesana tsy ara-boajanahary zany hoe tsy normal le fahafatesana. Dia reny zany ny marika fa misy ozonao zany pasteur Alvarez. Satria mitovitovy foana le daty hafatesan'ireo. Dia reny zany ny resaka ozony reny, ary raha tsy mino an'i Jesosy ny olona ka manolo tena ho an'ny tompo mangataka an'io rahan'i Jesosy io dia tsy afaka mihitsy io zany pasteur. Tsy misy lalana azo antsirana afa-tsy amin'ny alalany rahan'i Jesosy Kristy. Ampiko zay fanampanazavana zay mialohan'ny idirantsika amin'le toko 70. Le araka ny vakitsika teo pasteur dia hoe lohatenin'le numérité io dia le hoe fandarana ny fanatitra atao isan'andro sy ny amin'ny fotoana hafa voatendry ny Jehovah-Andriamanitra zany. Araka ny teninao teo misy aloha fanolorantena pasteur hoe ilaina kristianina tsy maintsy manolo tena ho an'i Jesosy kristianina ray. Ary ny fanolorantena pasteur araka ny nambaranao teo dia tsy indrepandea. Tsy indrepandea ny kristianina hoe oviana ianao nanolo tena ho an'i Jesosy dia hoe tamin'ny 1996 nanolotra ny tena ho an'ny tompo, dia izay ihany nanolo tena. Fa isan'andro ianao zany dia mila manolo tena ho an'ny tompo pasteur hoe ny fanolorantena zany tsy indray andro, tsy indroa andro, tsy hoe amin'ny fotoana nandraisanao sankramenta anankiray hoe mandra-panambadinao, fa alohan'ny nanambadinao, aorian'ny nanambadinao amin'ny fotoananao rehetra dia mila manolo tena ho an'i Jesosy tsika. Ny rahan'i Jesosy pasteur araka ny nambaranao teo dia misy karazan'olona manko so mieritreritra manao hoe zany efa manao ny marina, za efa miaina amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahitsiana ka tsisy tokony andraisako ny rahan'i Jesosy satria za raha manana marina atao anato zay menakafo tsisy nanotatra amin'izay za taranak'olona mpivavaka, za na dia tsy mpivavaka azy mety izay ngateny olona na dia tsy mpivavaka azy fa ny aza kosa dia manao solona manisy solona. Dia zao pasteur no ohatra raisitsika ny rahan'i Jesosy ny azo fijan'ny Jesosy zay nandatsahan'ny rano dia sampy fiara ny tanidiny pasteur. Zany hoe ny olona rehetra zay teo voavontsy tamin'ny androny tamin'ny safidrano tamin'ny androny noa dia zao miditra ao anatin'ny sampy fiara. Dia tahaka izany koa ny amin'izao fotoana zao ny olona zay teo voavontsy dia manara-dia manaraka mandray ny rahan'i Jesosy io zany ianao manatona Jesosy ianao dia mandray ny rahan'i Jesosy dia voavontsy. Fa rozy ianao no fahamarinako ihany. Raha raisina sary ohatra izy dia zao raisina sary amin'le sambo zay dia zao raha miditra anatin'ny sampy fiara ny olona ray dia na firy andro no atsangevan'ny rano pasteur le sambo dia tsy niletika mihitsy. Fa ho an'ny olona anankiray na dia mahay milomano azy izy, io zany le fahamarinana veriny fa hoe ananany, na dia mahay milomano azy ianao ka miainao anatin'le rano ianao dia zao ny ray andro ihany ianao mety farany mateza mety afaka milomano, fa aoriana kely ianao iletika ihany. Dia tahaka an'izay le fahamarinanao, raha ny fahamarinanao ihany no tazominao tsara ny fahamarinana, fa raha zay ihany tazominao fa tsy mandray an-drano Jesosy ianao dia iletika ihany ianao. Fa ny zava-dehibe dia zao miditra ao anatin'le sambo fiara. Ina moa le miditra ao anatin'le sambo fiara? Mandray ny rano Jesosy, manatona an Jesosy pasteur. Ya zay la izy mafisy koa zay hoe le fanolorantena isan'andro iny dia fiainana mihitsy ao anatina fiainam-bavaka. Tsika dia tsy afaka mivelona raha tsisy rivotra oxygène. Maty tsika zany raha vao tsisy ny oxygène io, na manahoana paozitsika sy fahaizantsika sy ny endrika zay ananantsika dia maty foana. Dia toy izany ny fiainam-panah'ny olona anankiray raha vao tsy misy vavaka, raha vao tsy misy fanolorantena,
raha tsy misy mihitsy zany le fiaina mibavaka sy famakina baiboly zany ane no mahatonga ny za tena miaiky mihitsy io tato ato de be dehibe ny kristianina mifanerasera na avy any amin'ny fiangonana maro samihafa io na avy ato amin'ny toerana misy ny tena be dehibe mihitsy ny olona miteny manao hoe reraka ara-panahy tena kivy a tena somary nisy fiamorana ara-panahy eritreretinao hoe eto Antananarivo zany a eto Antananarivo be dehibe fiangonana be dehibe paster ty mbola be dehibe any ny vizana ara-panahy de zao le izy a le paster mety efa miezaka ihany zao tenin'Andriamanitra torina aminao eto amin'ny tele zao de efa ezaka atao zany mba hamonjena ny fananao kanefa kosa ny vidiny alohanao araka ny fanambara teto maly de hoe enao manolo tena ho an'Andriamanitra zany hoe alohan'ny andehananao de mivavaha manolo tena ho an'ny tompo alohan'ny atorinao de mivavaha manolo tena ho an'ny tompo ina moa le manolo tena ho an'ny tompo misaora an'Andriamanitra de ambarao déclaré anatrehan'ny tompo manao hoe tia manolo tena Jesosy mangataka famelana na amin'ny fifonana ny am'izay zavatra na disoana na pentipentina reo karazana faute na erreur dia ifonana eo anatrehan'Andriamanitra reny marina moa fa ny fibebany efa lazaintsika teto hoe indre mandeha fa noho ny fahotana de misy fibebany indre mandeha fa ny erreur na tsy haiko hoe mety hoe ny faute a dia atsoina dia isan'andro mety isy zay de reny ifonana eo anatrehan'ny tompo zay le mariky ny fanoratena ka reny faute sy erreur anao reny zany raha tsy ifonanao eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro de mivadika fahotana lehibe izy reny ary misarika ny olona anankiray iverin-dalana le izy pasteur zay ny no hoe anolorana tena vao matsiaro reladreraka ny ara-pananao de aza miandro raha-pitso zay vao hoe ifo ara-panahy fa ianao matsiaro reraky iny mihitsy tonga de manolora tena eo zao anao raha ohatra zao mandray an'ity fandarana ty na mahita an'ity fahitalavy ty ao arinan'ny jerenao an'ity na enonao an'ity de tonga de mandoly mivavaka manolora tena eo anatrehan'ny tompo fa aza miandro olona hoe atao-bavaka mandolio a tambavaka any aminareo any a fa maninona raha ianao no mivavaka ho anao mivavaho anao ny olona rehetra azonao hitaraina ny atao-bavaka fa ny tena mahomby a de ianao io mihitsy no mivavaka de zay le hoe fanolora-tena zany pasteur aza mavesatra be le olona misy amintsika tena mavesatra be mihitsy a amin'ny taonina mihitsy ny lantantsika zany hita ny paozinao tonga de mavesatra ianao de tsy mba anolotra ny tenanao ianao zany raha tsy de marena atao contre-attaque pokon'olona foana dia de tsy mba afaka ny andeha mihitsy de tsy mety zay pasteur fa misy ezaka takina amin'ny tsiraray avy zay ny amin'iny famitinan'iny fa hidritsika am'lay toko fahatelopolo eto am'ty toko fahatelopolo ty moa zany a de resaka fianianana de resaka voady ka ny mahafana izy ty ndray a resaka teny alokon'ny vava zay ngamba le izy zany raha le votoatin'lay andaony averintsika indre mandeha mihitsy aloha pasteur eo amin'ny andin'ny fahatelo monja ny andiny fahatelo de zao mivakany raha misy lehilahy mivoady amin'i Jehova na menina amen'ny fanahiny fady dia tsy hitsotrany izy araka zay rehetra nalokony vavany no ataony io moa de miresaka lehilahy sy vehivavy be dehibe mihitsy izy io le nibakitsika teo zany hoe raha misy lehilahy ozy a na misy vehivavy mivoady a eo anatrehan'Andriamanitra na mianina de zao zany le lalàna raha baiboly mihitsy tsy azo mitsoahana mihitsy ny teny iny raha tsy hoe nisy olona teo akaikiny teo nananatra azy hoe tsy mety zany teninao zany fa aza miteny an'izany amin'iny fotoana izy amin'iny fotoana iny fa raha ohatra zany lay olona zany pasteur ka miteny manao hoe mianina na mivoady a aka ohatra anankiray mazavitsika mety nisy tanora tam'izany fotoana zany voadona ara-pitiavana ianao de rehefa voadona ianao amin'ny ara-pitiavana tofoka tanteraka ianao maratra ny fonao ary tsy homenatsiny ianao satria maratra ny fonao amin'iny anefa ianao tonga de miteny sady mianina ianao no mivady manao hoe za tsy tia lehilahy tsony za tsy hanambady tsony de jereo tsara fa zany mahatonga andreo vehivavy a na lehilahy tratran'lay hoe tsatoka ara-pitiavana antony be dehibe mihitsy zany zay mahatonga an'ireo lehilahy sy vehivavy be dehibe mitsatoka be reo jereonao ne ohatrany hoe misy lehilahy manana ny maizy azy vehivavy manana ny maizy azy tsara tare tsara be ka manam-bola ary tsy de hitanao hoe ratsy toetra fa manana olana ara-pitiavana ina no mahatonga an'io tamin'ny fotoana ianao miteny manao hoe za tsy tia lehilahy tsony za tsy tia vehivavy tsony fa tofoka olona ray na rono na atofoka anao de ny lehilahy rehetra eto ambonin'ny tany tsy tianao tsony
de ny baiboly no mitena zay pastera voafehan'iny teny iny le olona zany hoe dikan'le voafehany a de hoe namatotra ny tenany ilay olona jereo tsara raha misy amintsika ohatra hoe mety ho namanao le olona na mety raha vavinao le olona na mety zanakao na mety olona akaiky anao amin'ny fotoana misy olona miteniteny foana ohatra n'ireny de anaro izy zay mihitsy matsy le teny eto pastera hoe amin'iny le fotoana iny mihitsy zany tokony isy fananarana hoe aza miteny an'zany vao zany teninao zany zany hoe raha misy vavolombelona zany eo ka miteny io vavolombelona io de afaka ihany le olona zay le fipetraky izy zay fa raha ohatra ka izy no miteny de voafatotry iny tenany iny zany olona io pastera Alvarez jereo tsara ny le raha marary ianao zao ka miteny ianao eo ambony fandrina ianao mety marary ny olombelona rehetra efa samy narary daholy fa raha ianao marary eo ambony fandrina io zany a no miteniteny foana ka ozy ianao ho faty angamba ray zao no mitoy ka tsy mananatra anao le olona eo akaikinao ozy ny bokyny nomeritiko 20 de ho lasy olona io pastera fa tokony hiteny zany le olona eo akaiky eo rehefa mahita olona kivy izy manao hoe aza miteny an'zany fa manina no miteny an'zany mahereza fa Andriamanitra tianareo e zany iny mahatonga ny baiboly miteny any amin'ny Hebreo 4 manao hoe mifananara ozy raha mbola misy ny atao hoe anio fa anao de misy aminareo mafono ny amin'ny ota zany hoe mifananatra mifanitsy zany ko no rehefa tezitra na tafitohana ozy ny baiboly hoe tezera fa aza manota ary aza atao tratra masoandro miletika fahatezeranareo ny olona rehefa tezitra de miteniteny foana ny vavany miteny zavatra tsy tokony olazaina ohatra miady izy mivady zatsy any ambady anyity tsony nanenenako nanambady anyity lasa tsy iverina tsony a de ny zavatra mahavariana tokoa lasa izy de rehefa afaka ndroany 3 andro manenina fa ohatrany tsy tafaverina tsony zany re avana tsy tenitenenana foana amin'io resaka vava io zany pastera Alvarez satria eo anatren'Andriamanitra le resaka voady sy le fianianana ary la teny aloako ny vava tena mamatotra io zany pastera sao de misy fanampanazavana ny am'izay zavatra moa pastera saripady de saripady tokoa ny amin'io zavatra alokon'ny vava io reh ohatra hoe misy fianianana na voady be de be mihitsy ny sehatra mety hitrangano zany pastera na amin'ny alalany hoe ohatra misy analafanadinana le olona ohatra de mivoady a fa raha afaka fanadinana eo dia anao zao zavatra zao de mety misy olona miteny de zavatra io zany ohatra zany tsisy mpananatra ianao dia tompona ndraikitra ianao eo anatrehan'ny tompo amin'iny teninao iny fa tsy maintsy tanterahanao iny fa misy karazany olona ny pastera mampitsangam-bolo ny zavatra teneniny rehefa mianina sy ohatra zany misy zavatra very zany de mba mianina miteny hoe mahafatesanatra amin'ny hanina hoaniko mihitsy raha ohatra zany nanao zany nefa mety izy mihitsy nanao zany de samy teniteny foana izy mieritreritra kamo izy tenen'ny voady ny tenen'io hoe tena matesa hatramin'ny hanina hoaniko mihitsy raha ohatra hoe hitany nanao zany tena zava-dozy io ka aty aoriana ianao maharary ianao de ohatra nefa tsy mety ho sitrana ntsony amin'ny aretina misy zavatra mety nytenenao ary sotran'Andriamanitra moa misy an'ity ten'Andriamanitra ity pastera mba ahafahanao hoe raha fantatrareo marina de marina manafaka nareo tsandefa mba ahafahanao mangataka ny famindrapon'Andriamanitra tena be de be pastera raha izay fa misy oatra koa pastera hoe misy karazany olona efa mivoady mihitsy ambony altara eo izy voady izy roa hoe tena tiako ianao je t'aime jusqu'à l'infini marary ianao de tiako ianao matanjaka ianao de tiako ianao tonga nefa tete aoriana le olona le voady le olona nanaovany voady teo amin'ny altara voan'ny AVC tampoka iva malemy eo ampandrina le raha matohatra na le ranga diny am'izay le ranga fa le matoha na le ranga fa tsy tian'le vehivavy itsona le tsy tian'io lehilahy itsona rehefa miala aminy de mitady olo-kafa tadiva efa nisy voady nataonao tany aloha tany nisy voady nataonao ary tsy azonao elana ny vato izy ianao hoe na marary ty ivadiko ty vehivavy ty a na salama izy a na mora na misarotra na manitra na manan-karena na salama na marary de ho tiako foana ary anaja azy foana tadiva efa ny voady ianao voady eo anatrehan'ny tompo ianao ary tompona ndraikitra ianao am'izay voady zay ary tsy afaka amin'ny voady io ianao ozy ny ten'Andriamanitra fa tena sarotiny sady de sarotiny pastera Andriamanitra rehefa hoe voady ianao voady ianao teo anatrehan'ny tompo teo anatrehan'ny fiangonana hoe ho tian'io vadinao io ianao mahagaga am'izao fotoana zao fa misy olona ohatrany hoe tsisy dikany le voady nataony teo amin'ny altara ohatra ny teo izy nilaza ny vadiny fa hoe tena ty asanajazatra amin'ny farany izy ihany no tiany fa tsy hitady lehilahy hafa itsony tsy hitady vehivavy hafa itsony fa taty aoriana ianao tady vehivavy hafa no tady lehilahy hafa tadiova nisy voady
efa nataonao ary sao de zay mahatonga ny problème amin'ny fiainanao am'izao fotoana zao sao de zay mahatonga anao ohatrany fanompanin'io am'izao fotoana zao ohatrany mitady voan'ny tension zany ianao ohatra misy zavatra ohatra efa marary ny fonao ary tsy hainao tsony le mitezitra ohatrany hoe to de mitady ho safotra ianao raha vao tezitra sao de nisy voady tany aloha tany tsy tadidinao i voady io mampatsiahanao ny tompo hoe tadio rehefa fa nivoady ianao anajany io le de ajahoatra amin'ny farany io pasteur ia zay lay voady sy le fianianana zany hoe ny voady sy fianianana tsy haneritreritra tsy ao am-po fa tsy maintsy amin'ny teny anaoko ny vava izy io pasteur Alvarez raha somary miverina kely indray tsika am'le eo amin'ny resaka tontolo ny resaka manam-pahefana reny tompon'andraikitra eto amin'ny fireneny reny ohatra hoe président de la république na ireo mpitsara na tompon'andraikitra any amin'ny tsy haiko tompon'andraikitra iny avy le manao fianianany reny dokotera koa manao dokotera ihany koa manao an'ireny na tompon'andraikitra fanana tany angamba mety manao an'izay mpisolo vava sy ny maro samihafa de le manandra-tanana vanana iny de mianina eo anatrehan'Andriamanitra andriana nahary sy Madagasikara ilay tany masina za zany tehiteny pasteur ny baiboly de milaza manao hoe azy mianina kory ozy amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra zany na amin'ny tany fa fitoeratongony zany ny teninareo rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy kanefa rehefa tonga amin'ny toerana ny olona anankiray de mianina ary rehefa mianina izy ny zava-doza ateraky le fianianana aveo tsy tanteraka za de anaja ny lalam-panorenana tahaka ny anak'Andriamaso de aveo nefany mandeha lay fotoana aveo pasteur Alvarez tonga amin'le toerana ny olona tonga amin'le toerana tsy manaraka an'le lalam-panorenana akory za de hitsara marina amin'ny atsakasy andavany ka tsy jery ny tompontsoa ny zaona izao na ny tompontsoako manokana fa hitsara marina araka ny lalàna sy ny rariny sy nitsiny de aveo nefany tonga le vola be sy ny kolikoly de mivily le fitsarana marina nefa ny soratra masina de miteny manao hoe aza mandray kolikoly na mamadika ny rariny na ny marina ohatraohatran'izay le endriky le tenin'Andriamanitra fa zava-doza sy fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany ka be dehibe le olona mianina reo ohatra ny mpitsabo de mianina fa tena hikarakara ny marary amelona ny ain'le olona fa inona ny zava-doza ny zavatra misy pasteur Alvarez raha tsisy vola de tsy arakaraka zany mihitsy le zavatra misy vola aloha zay vao aina na ho faty eo ary de vola aloha tsy mpitsabo rehetra moa manao an'izay fa betsaka ihany mpitsabo zany pasteur tena hoe azo everina hoe ny vily lalana tamin'izay fianianana zay misy mpitsabo tsara fanahy misy mpitsabo ratsy fanahy matahotra an'Andriamanitra de reny le fianianana sy le voady reny nefany eo anatrehan'Andriamanitra enao mety tsy matadidy fa Andriamanitra matadidy ny zava-doza ateraky reny zany pasteur aveo ao arindrina kely eo ozy ny bokony any amin'ny mpitory teny toko fahavalana faraky amby folo hoe saingy tsy valiana vetivety ozy ny ratsy fanahy de zany no ikirizany amin'ny lalana ratsy zay ataony fa mivaly foana reny zavatra reny io fianiananao io ivoadina taonao io zany mivaly io rehefa tsy tanteraka ao io tena tsy maintsy mivaly io zany pasteur Alvarez ary zany no hitandremana amin'ny teny foana aloky ny vava na natsidika eo teo moa le resaka tokantrano firifiry tokomonina no fianianana sy voady teo ambony pilipitra za de tianao tsy ala aminao zany tsy ny olona mihitsy ny ampisaraka atsika aoka zay tsy zay nampiraisin'Andriamanitra tsy hosaran'olombelona na manga atsika na mamanala na mafana be 40 degré celsius ny hafanana za tsy hisaraka aminao nefa aveo rehefa mandeha ny andro sy ny volana sy ny fotoana de mifandroka mifameli-daka vao tamin'ny alohan'ny nandraisana ty fandraisam-peo ty de neona tamina vehivavy anankiray nidaroany vady mariaziny tamin'ny totondro ny masony de ny vily le masony le anabavy tsaika moa le fanazavana an'le maso fa lasa tsy mahita le maso zany ny zavatra mikisaka zany le maso de lasa jamba le anabavy vady ny tena vady mariazy nanao voady teo ambony pilipitra ny mahavita an'izany eritreretinao am'zany ane le zavatra mitrangy nefa reny zavatra eny tsy maintsy ho valian'Andriamanitra ary tadio tsara fa ianao raim-pianakaviana mitsoka didy io miteraka telo tamina vehivavy anankiray vadinao ianao de navelanao tao le zanaka ho anankitelo de lasa ianao mitsoka de iza ny amelona andreo
de le verinao zany vitavita moramora fotsiny reo zazy reo de le renim-pianakaviana mijaly tsy voalohany akolaziny ankizy inona no hoanina hoaniny misy lehilahy zany de tsy matahotra an'andriamanitra de apetrany eo reo zany anaky teleo izy lasa mitsoka nefa nanao fianianana sy voady ianao fa itiany vehivavy isy ny taranany de anao mieritreritra mitsoka de itsoka izy ianao nga ianao afaka miafiny ianao anatin'ny fotoana foy afaka manao filany ianao de ozy ianao mampakatra vehivavy tsara tareno izy a tanoranora kokoa noho izy fa tsy afabely ianao eo anatrehan'andriamanitra tsy afabely ianao anatrehan'andriamanitra satria nisy voady nataonao tamin'ny vehivavy io je t'aime plus que tout I love you so much tadidin'andriamanitra reny paster tena tadidin'andriamanitra reny finao foana no mitsotsoka hoe zarangabandy za tena matanjaka za tsy te alala ninina mihitsy za koa mokondono mitondra de mitsoko ianao de mieritreritra ny tenanao maivamaivana ianao satria ny aladidy fa eo anatrehan'ny tompo ianao tompoko tsy ho afaka ianao ho hitatsika eneo toy ny tantara ho ariana kely eo tsika tsy manozina fa ny baiboly io tsy azo idivirana io marina io tenin'andriamanitra io paster Alvarez ninina tena loko ny vavanao ka ny voadinao teo anatrehan'ny tompo na nianina teo anatrehan'andriamanitra ianao de tsy ho afaka ianao anankiray zay ny manaraka de zao be dehibe ny olona ny voady sy nianina teo anatrehan'andriamanitra zay mihitsy moa le loha hevitreto zany zao de manazava zay tsika eto am'ty nomery toko fatelopolo ty de be dehibe ny olona mivoady paster rehefa ao am-piangonana moa no tena hitana nyty raharahamangy ty rehefa teren'ny problème ny olona de ny olona moa zany rehefa anaty problème de lasa mafana fo amin'ny fanomponany tompo rehetra be ao no mitomany ao ny tena mandoalika mivavaka ao ny manao alim-bavaka ao ny mahavita mifatianina tsy fidiny mihitsy tsy tereny izy tsy etanina izy mahavita manolo tena ao ny mifo am'raiky ambe folo sasany alina tena vo matory adiny roa de iny fa mifo mivavaka ray satria tereny le problème lasa mahery be mafana fo be ary zay ny mahatsara problème indraindray satria ny problème no mitondra fifoazam-pana lasa mahery mivavaka be zany a rehefa terenyle problème zany ozy davida manao hoe soa nampahoriana mba hianarako ny didinao zany hoe tao anaty fahoriana de misy fianarana be lehibe a mitondra fifoazam-pana lehibe fa izao nefany matetika ny olona rehefa mangataka valimavaka amin'ny tompo na ao anaty problème de manao voady raha tahinao andriamanitra ka hiverina somatsara ny vadiko de anompo anao zay mianakavy tafaverina ny vadiny iny izy tsy hitany vavaka tsony de izy mieritreritra manao hoe mba hampilanina ny tokantranoko de anaoko mijanona oatrano foana fa nefa jesosy nandanina ny tokantranonao de mijanona oatrano ianao de mieritreritra ianao fa milamina vadika tampoka andray le rangavy eo ary rehefa nivadika izy de nivadika biby avy roeny no le teo aloha eo vao mitomaty sy midradradratra tadidin'andriamanitra am'izay le tena loko ny vavanao hoe anompo anao hatramin'ny farany anompo anao hatramin'ny farany nefa ianao tsy nanompo azy akory indria mandeha andriamanitra no azonao fitahana ozy ianao hoe voafitako aloha andriamanitra tamin'iny voafitaka koa paster fa aloha angingina aloha efa nody ramose nanody ramatoa fa amin'ny manaraka andriamanitra tsy azonao tsony misy karazan'olona manao an'izany zavatra manaraka any ko de hitanao paster hoe misy olona ndraindray manao fianianana manao voady hoe tompo raha azoko somatsara ihany le vola be ohatran'izao de mba hanao zavatra ohatran'izao amin'ny ray aman-dreniko ohatra amin'ny ray aman-dreny ara-panahy hanao zavatra ohatran'izao anatin'ny asan'andriamanitra zay misy amin'ny fiangonana maro isan-karazany io be dehibe olona mivoady ary nahazo valim-bavaka za miteny aminao be dehibe no tahin'andriamanitra nahazo valim-bavaka fa taona vitsivitsy tao ariana mikorosofahana indray de izy mametram-panontaniana hoe tafiditry ny mpamosavy ny tokantranoko nisy namosavy ngamba nisy zatra tsy haiko mihitsy hoe inona tsy mety zao no tena marina nisy fianianana sy voady nataonao tsy nefainao teo anatrehan'andriamanitra raha ny voady teo anatrehan'andriamanitra ianao raha ny voady ianao fa hanome zavatra ho an'le pasteranao tsy nefainao le voady raha ny voady ianao fa hividy zavatra ho an'ny asan'andriamanitra teo amin'ilay toerana nisy anao tsy nataonao le izy de io ianao mijinja ny vokany io ianao mijinja ny vokany io ny fomba azo elana amin'io zany paster Alvarez de araha le tenin'andriamanitra nivakitsika teo dia tokony isy vavolombelona eo ary io vavolombelona io ianareo reo no miraisaina mivavaka mifona de ozy ny soratra masina hoe ary ho avela ny eliny izay le fandamenana ara-tsoratra masina zany hoe misy zavatra ny voadinao averinao zay zavatra ny voadinao zay entinao anatrehan'ny tompo ary deklarenao anatrehan'ny tompo hoe efaiko le izy de am'izay fotoan'izay andriamanitra amela ozy ny soratra masina
faraparana am'izay paster misy karazan'olona voady koa paster raha le faraparany toy ngamba no raisitsika satria mbola be deaibe ny zavatra horesantsika momba zay voady zay na ty baiboly ty be deaibe fa anankiray no resako paster araka ny teninao teo zay hoe misy karazan'olona paster e mety anao miainao na io mihitsy a mety mpanompon'andriamanitra ianao a mivoady ianao hoe raha tain'ny tompo ao izy ianao dia mba hividy kiraro an'ny paster kiraro vaovao le mba tena tsara be reny ny vaovao anaty boritra mihitsy le amina million reny mihitsy ngamba no naovanao voady omena amin'ny paster de adinodinonao i voady io satria efa nitain'ny tompo aloha valin'ny tompo ny vavaka anao taonao a ianao moa rehefa le anaty problème iny de ohatra mafana fo be lasa ohatra miteny ohatran'ny hoe entin'le fiatanam-po ianao satria mazoto mivavaka be de entin'le fiatanam-po ianao de ndrindray mo mateniteny zavatra zay mety avy amin'ny tompo mihitsy le izy fa ianao ny teny anazy de adininao le izy rehefa aveo le hoe ame kiraro vaovao amin'ny paster de mivavaka ianao am'izao fotoana zao de isaky mivavaka ianao a de eninao misy fanambitsy hoe le kiraro ny paster vavaka zany ianao otrano de eninao misy fanambitsika kiraro ny paster toy izy ianao sao de feona devoly ary zany de roasinao devoly miala nasana devoly miala ianao satana feon satana zany miala aminara jesosy nefa le izy tsy feon satana fa feon'andriamanitra mihitsy kama nefa mety mibitsika aminao hoe azadiny le voady de tateorina anao nahatsiaro an'le voady hoe iny ary fa ho tanterahako le voady de mety zao nao ataonao lasa ianao mividy scoobido kiraro nieritreretinao vidiny nefa scoobido no vidinao tonga ianao avany tora na kiraro efa godaso be mitongilana riny menao an'le pasteranao ohatra de tsy zay mihitsy le izy fa rehefa niteny ianao hoe zao ny voady ataonao a de ataovy zay voady zay misy paster ny voady azo ibebahana fa misy voady tsy azo ibebahana ohatra le araka le teny ianao teo le voady ny voady ianao fa hitarinaan'andriamaso tena teanatrean'ny lalàna sy ny mpanjaka ny lalàna sy anajany aso anao misy voady tsy azonao ibebahana mihitsy fa misy tsy azo ivalozana mihitsy le izy fa misy azo ivalozana ihany araka ny tenin'ny paster teo hoe raha ny voady zavatra hoe mba le am'le tsy azo ivalozana zany ianao de azo entina mavaka ihany ianao ka efao ny voadinao rehefa ny voady ianao efao ny voadinao ary raha dininao le voady raha dininao le voady a zay ivavaka ao anao mba hitahin'ny tomponao ivavaka tsika am'izao fotoana zao ary raha eo dia misaotranao zay satria de nampianarinao ndray misy olona be lehibe tompony voady anatanteraka sy anajany asany amin'ny sehatra maro samihafa na eo amin'ny fitondram-panjakana zany na amin'ny toeram-piasana maro samihafa na ny amin'ny ministera ny any amin'ny fitsarana any na ny amin'ireny dokotera mpamelolona na ny amin'ireny rasazy zay mampiteraky reny be deaibe ny voady amin'izy ireny a anefa ny asany ara-dalàna mban'ny fitiava-tanyrazana sy mpanjakana ny rariny sy nitsy ny ary ny fahamarinana araky ny lalàna tompo mangataka aminao mba omenao hery izy reny am'izao fotoana zao mba tena vita zany voady masina voady araky ny sitrapon'andriamanitra voady avy amin'andriamanitra zany mba ho tanterahan'reto olona manam-pahefana maro isan-karazana zay amin'ny asa maro isan-karazana zay ny voadiny zay dia ame hery azy ianao a ary ombadiky zay voady zay tompo dia amaly fity azy ianao amaly soa azy fa misy kosa tompo reo olona zay ny voady nanadino ny voadiny ary efa tsy natsiaro tsony zany voadiny zany ary niala tam'izany voadiny zany no ny fanadinona androana dia mangataka famindra-po manokana ho an'izany olona tena nanadino zany tompo a amindra fo aminy ianao a hanadio a anamasina azy ary amelombelona azy ndraika atonga anazy a ankatony didinao a anaiky ny sitraponao ho taina manoka zao raha lasy anabavy zao a misaotra jesosy eo amen eny toko de faranantsika aloha ny amin'iny mahakasika ny voady a fianianana iny a satria zay ny lohevitra atao amin'ny nomero toko fatelopolo de mifarany ndray raha pitso ndray to izantsika ao amin'ny toko faraky am'telopolo ndray tsika pasteur Alvarez raha pitso raha sitrapon'andriamanitra izany mahireza daholo tompoko tahin'andriamanitra tahiny tompotompoko